Alleluia, alleluia. Wow! Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana ato amin'ny NCP TV, fandarana Baiboly teny velona iarahanao amin'ny Révérend Dimy Andreasson. Misy afatr'Andriamanitra miampita amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Mampatsiahy antsika amin'ny programan'Andriamanitra, amin'ny fihevitr'Andriamanitra ho asoanao. Tenin'Andriamanitra amin'ny teniny amin'ny Jeremia 7:20 fa manana ny hevitra heverako anareo izy, ary hevitra tsy mitondra loza fa mitondra fiadanana mba hananareo antoky ny ho avy mahafinaritra be. Manana hevitra mitondra fiadanana ho asoanao Andriamanitra. Aiza no atahantsika an'izany? Ato anatin'ny teniny. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny ary mifankazara mitsito hiadana sy ambinina ianao. Misy karazan'olona manompo an'Andriamanitra fa tsy mahatsiaro fiadanana, manompo an'Andriamanitra fa mahatsiaro tena kivikivy amin'ny fiainana. Fa hoy ny tompo hoe fankazara mitsito hiadana sy ambinina ianao. Ohatrany ahoana zany atao hoe mifankazatra mitsito zany e? Tsy haiko, taka mifankazaranao amin'ny olona iray, mamangy azy ianao, misy fotoana miara-misakafo, miara-miresadresaka, tafatafa sy dinika. De ohatran'izay koa rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao, mampita ny etaetanao, de miaino azy, mamaly ianao amin'ny alalan'ny teniny. Zay vakianao na renesinao de mampahery ianao zany, de manova ny fomba fijerinao, de afahanao mandroso amin'ny lalindalina indray ao anatin'ny antoka fa tsy rery, manoloana ny zavatra tsy hainao ianao, de mampandresy ianao izy. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 7:20 ary miahy izany teniko zany a, ho toto-tsaiko so amariniko, ry havana malala. Ny tenin'Andriamanitra rehetra ka miendrika promesse na hoe fampanantenana de efa tanteraka tao amin'ny Kristy Jesosy. De hoy ny tompo hoe miahy izany teniko zany toto-tsaiko. Raha miteny zany Andriamanitra ohatra ao amin'ny Salamy 7:3 ary miravoravo amin'ny Jehova de ho azonao zay riny fonao. Tena miantso anao hiravoravo ny tompo, miantso anao hifaly, satria niona tamindray taminy andro vaovao iny, araky ny teny isan'andro manavao ny fahasoavako. Ary ny afatra alefa an'Andriamanitra manitsy izay diso amin'ny fiainanao ary mampiona aminao amin'ny anjara voatendrinao. Tonga tamin'ny toerana iray indray any de nisy olona nanatona zafady Révérend izy, za mpanaraka ny fandaranao, fata fa olo-pahasoavana ianao, mino fa raha hivavaka ho ahy ianao de hiravina ny olako. Za ozy tena bokatrosa, za nefa mpanompon'Andriamanitra, de indraindray menatra mihitsy aho izy eo anatrehany fiangonako, lasa manao marimaritra tsy anaty samy miresaka ny tokony lazaina, satria za ary moa bokatrosa, ahoana ny lazaiko ny olona hoe mitaha Andriamanitra. Vonjeo a Révérend izy, tono mivavaka fa mino fa raha venao ny vavaka isy zavatra hitranga. Izy moa fa mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra zany, ka nila n'izay fanampiany zay izy de nanonona teny taminy aho hoe tononiko amin'ny anaran'i Jesosy, mandravina ny trosa izy fahitatsitraka fahita-pity. Tsisy famenarana ho tonga ao amin'ny fiainanao manombomy soran'Andriamanitra. Herinaritra taorianan'izay satria tany faritra mola izy, de niantso mpiara-miasa amiko izy, de nijoro vavombelona, de raina tombo so ataoriana ny fandalovanareo, de nampanatsono le olona tany an-tranony. De rehefa tonga tany an-trano izy tena nieritreritra ena ndray nyteneniny ty olona ty zany, tena menatra aho izy. Fa rehefa tonga tany de raina ny tompo, fa hoy le olona hoe pastera, olon'Andriamanitra ianao foko ianao le million maromaro iny fa mioreny. Zany ndray nampahirezina izy, faly aho satria no mamariny ny tompony teny ny mpanompony. Zaza tiako ambaranao de ty vavako anao afaka fotoana foy, kasika anao ny herin'Andriamanitra, isy fahitatsitraka fahita-pity tonga ao amin'ny fiainanao, de tsy mbadika ny tantaranao de no avy mahafinaritra indray, satria ho ny tenin'ny tompo minoa an Jehova ampitomoeriny ianao, matoky ny mpanompony na hoe mino ny tenin'ny mpanompony de hiadana sy ambininy ianao. Makasika anao ny herin'ny filazantsara, makasika anao ny zava-pitan'i Kristy,
makasika anao nyfahatsarany rehetra sitrana afaka mandresy tahina ny asa tokantrano ny fitaizana vitasoa ny taratasy karakaraina rehetra afa-panadinana ny mpanala fanadinana manoatra ny mpandresy raiso mikasika Andriamanitra tsy ho anao ry avy ho anao sy ny taranaka ao mandresy amen.